Vahaony oloko, vahaony oloko. Andraisanao toroteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka, na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko. Nandefandefende izy mba asitra. Aku nanisik ampunya pandai aminirana. Eny ary faly indray zahay eto amin'ny studio amin'ity androany ity, iaraka ivavaka sika, iaraka ihany ten'Andriamanitra, iaraka ihany koa hira fiderana. Matotsika tafahoana dia tsy noho ny fahaizana na fahalalana fa noho ny famondrapon'Andriamanitra sy ny fahasoavany, ary tononinay miainga avy ety amin'ny studio ane mba hanapaka ny tokantranonao feno izay fahasoavana sy fiadanana ary fanambinana avy any amin'Andriamanitra androany. Ozy izy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny epistily nosoratany Jaonao manao hoe izay rehetrarehetra manota dia andevonota, fa rehefa dinganina ny mivaky teny eny ambany dia nisoratany mazava tsara hoe fa raha ny zanaka no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Raha tena hivavaka ianao androany hitady an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetrarehetra ary hanamafy ihany koa ny fifamatoranao amin'Andriamanitra, dia lazaiko amin'ny anaran'i Jesosy sato hoe ireo karazana ota sy falemena tsy mety afaka fa mamotika ny fiainanao ho ravaravo zany no ity fotoam-bavaka androany ity. Raha sitraka ao anatin'ny tokantranao hitsangana vetranytsika dia aleo tombontsika amin'ny alalan'ny hira fiderana ity tontolo andro mahafinaritra be ity iraintsika lira hoe teo afaka hotavay ianao, misery ao amin'ny raha, ao amin'ny raha. Sady somary arahantsika tehaka teo afaka hotavay ianao, teo afaka hotavay, misery ao amin'ny raha, misery amin'ny raha, ao amin'ny raha, sitraka ovano levoninota magaga ny herinina, o misy hery vaovao amin'ny raha, lazao amin'ny raha zanak'ondry, hery ampy anadio anao, anadio anao, dia le raha sarobidy. Avelatsika dia zava-maneno rehefa hiditra ao amin'ny fiainanao Jesosy Kristy sy ny rany androany dia ho afaka ireo karazana fahotana sy fahalemena mamatotra rehetrarehetra amin'ny fiainantsika. Teo fonjikajo pikavay anao, teo fonjikajo pika, misery amin'ny raha, misery amin'ny raha, rano velona anadio ny otanao, rano velona anadio ny otanao, magaga ny lazao fefefanao, misery, misiery, hery vaovao amin'ny raha, ny zanak'ondry hery ampy anadio anao, dia le raha sarobidy. Asinao tehaka milamina fotsiny ao anatin'ny tokantrano ho raisitsika Jesosy androany hanapaka ny fiainanao rehetrarehetra. Misiery, 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 hery vaovao amin'ny raha, ny zanak'ondry hery ampy anadio anao, lazao farany any ao tokantrano, misiery, misiery, hery vaovao amin'ny raha, ny zanak'ondry hery ampy anadio anao, dia le raha sarobidy, dia le raha sarobidy, dia le raha sarobidy, oh dia le raha sarobidy. Asio aleluia mafy ho an'i Jesosy any tokantrano any tananao misandratry iny andetsika hivavaka avetrany.
Isaotran Jesosy Kristy tompo noho ny amin'ny rany izay nanafaka atsika tamin'ireo karazana keza ny fahotana rehetrarehetra. Tadio fa raha ny tena marina anie ianao tokony fahafatesana ny tambony ote, fa matoa ianao mbola tratra ny ty andro androany ty. Mety niaina tao anatin'ny fahalemela zao ianao tamin'ny herinandro, nanagoragora ny fomba fifandraisanao tamin'Andriamanitra sy ny fifamatoranao tamin'Andriamanitra, fa mbola mamindra fo ihany izy mandrak'androany. Jehovah Andriamanitra tsy ny fahaizanay na ny fahalalànay ny matoy izao anay. Tsy hoe olona mavita mitahiry ny fitiavana voalohany nanomboka hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany izahay, ka tsisy fomba mihitsy ny ampangaron-devoly anay. Fa raha jerena sy diniana anie ny fiainanay tompo dia misy fotoana latsaka, misy fotoana menjera. Kanefa Jesosy ny mahafinaritra dia izao, lay herin'ilay rano zanak'ondry izay nikoriana teo Kalvaria dia nanangana ny ara-panahinay tsirairay avy. Lasa mahatonga anay afaka mivavaka, lasa mahatonga anay afaka manana fitiavana anao. Asandrato ny tananao havanana dia ndao tsika hisaotra an'Andriamanitra noho ny fitiavana, hisaotra an'Andriamanitra noho ny famindrapona, hisaotra an' Jesosy Kristy tompo manokana noho ny fandavatena n'ilay zanak'Andriamanitra nanana izy azy kanefa dia nidina niteraka tao an-tranomby mba hahatonga tsika ho voavela elo ka so afaka amin'ny fahotana. Nahoana moa izay tompo no hikombom-bavaka tsy hanandratra ny anaranao noho ny fahasoavanao noho ny fitiavanao anay, fa masina Jehovah Andriamanitra tompony maro. Eniboninahitra ao ny tany rehetrarehetra, ny tany ny fitoeran-tongotrao ary lanitra ny seza fiandriananao. Tonga eto izay tompo noho ny fahatsapanay, fa noho ilay ranao, noho ilay fitiavanao, noho ilay fahalebiazan'ny famasinanao, dia mba afaka mivavaka izay manandrapeo. Lazao amin'ny tompo hoe apetraka eo amin'ny toerana misy anao ianao Jesosy, apetraka eo amin'ny toerana tokony isy anao ianao, apetraka eo tao amin'ny tokantranonay. Ho lavitra ny ota ny tokantranonay, ho lavitra ny ota ny fiainanay manomboka androany, ho lavitra ireo karazana fahalemena, fa tena hifamatotra tanteraka aminao Jesosy Kristy tompo. Masina anao, asandrato ny tananao an'ilay tokantrano azao hoe masiny anao Andriamanitra. Masiny anao Andriamanitra, tsy misy ny toana. Laza ihany sika hoe masiny anao, masiny anao, masiny anao, masiny anao, masiny anao Andriamanitra, misandrata ianao, misandrata ianao. Hatramin'ny ankizy madinika ao atokantrano raha haitsika nira, andehitsika mba hilaza hoe fa maneran'izao tontolo izao, tsisy hery matohitrana, miankohaka eo anatrehanao, miankohaka eo anatrehanao, fa masiny anao. Fa hatramizay ka ho mandraka izahay, fa hatramizay ka ho mandraka izahay. Azao hoe tsy miova raha ny herinao, tsy miova raha ny herinao. Zavaboary rehetra manaky anao, fa masiny anao. Masina Jehovah Andriamanitra tompomaro, iaraka hira ihany sika hoe masiny anao. Lazao hoe masiny anao, masiny anao, masiny anao Andriamanitra, tsy misy ny toana. Lazao ihany hoe masiny anao, masiny anao,
Masinyanao anjambani kumisandrata yanao kumisandrata yanao lazao hoe famanerana izao tontolo izao famanerana izao tontolo izao tsisy hery matohitrana miakoaka eo anaty ianao miakoka eo anaty ianao famasianao fatramizay ka mandrakizay tsy miovara-ny herinao zavaboary rehetra manaiky anao zavaboary rehetra manaiky anao famasianao voasaratsika antanatsika dia hivavaky sika hoe masiny anao jesosy iza tokoa moa ny lehibe takanao iza moa ny azoarina aminao androany tompo malalo mila mifamatotra aminao ny fiainanay tsiraray avy hivavaky sika rehetrarehetra ao anatin'ny tokantrano sika rehetra atao anatin'ny studio anambara ny fahatsaranaandriamanitra iza moa tompo ny lehibe takanao iza moa jesosy hoe masina afa-tsy anao iza moa ny magaga afa-tsy anao misalato eo toerana avo indrindra jesosy malalo ndreky izay manantona anao androany ary vonina anala ny fahotanay anala ny tsy famendrianay ireo karazana hevitra mampisaraka amin'ny fifandraisanay aminao manantona anao zay tompo malalo androany fa masina ianao izay miakoka ilazitsika hoe famanerana izao tontolo izao famanerana izao tontolo izao tsisy hery matohitrana miakoka eo anaty ianao famasianao fatramizay ka ao mandrakizay fatramizay ka mandrakizay tsy miovara-ny herinao zavaboary rehetra manaiky anao famasianao ilazitsika hoe ny zavaboary rehetra manaiky anao zavaboary rehetra manaiky anao famasianao amin'izao vaninandro faran'izao andriamanitra dia miteny amintsika hoe ny masina ao ka iamasina ny marina ao ka iamarina satria izany fanaovana n'izany toetra izany no ahafahantsika mifamatotra bebe koa amin'ny fifandraisana amin'andriamanitra mety eo am-pitsanganana ianao a na mety mikarakara ihany koa na miomana ny andeha hiasa fa manasanao mialohany anomboanao anaova zavatra anankiray manasanao ampanajana avy ireny zao vavaka izao jesosy io manantona anao zay androany te hanam-pamasinana te hitoetra ao anatin'ny famarinana te hifamatotra bebe koa aminao a androany jesosy marina fa tsy tanteraka fa zay miezaka no tanteraka zany ny antsoina hoe zanak'andriamanitra raisoa jesosy androany raisoa androany aoka hiala aoka horava reo efitra mampisaraka amiko aminao toy izy hoe mpitsanganana hoe zay vavak'izay a mivavaha eo anaty an'andriamanitra mety maheno an'izao fandaran'izao anao na mahita an'izao amin'ny fahita lavitra maheno amin'ny onjam-peo dia mety misy amintsika ilay manamelo tena hoe zany andriamanitra zany ve mba handray ahy fa te hiteny aminao androany hoe mila mifamatotra bebe koa amin'andriamanitra tsika mila mifankazatra bebe koa amin'andriamanitra tsika
dia misy amintsika izay mety mahita izao fahita lavitra izao dia maneso anao miteny manao hoe za mbola manana ny maha izy ahy, mbola tsisy ilaivako an'izany fivavahana izany, fa reo olona lany andro. Raha lasy ranabavy malala ao amin'ny tompo raha mijoro eto izay androany dia tsy sanatria hoe olona tsisy atao, fa olona mitaona anao mba hiverina ao amin'i Jesosy Kristy tompo, mitaona anao mba hifamatitra bebe koa amin'Andriamanitra. Ny volanananao misy refiny any io, ny fahaizana nananao misy refiny io. Rehefa Andriamanitra no miteny hoe tapitra treto ny fahefany vola, tsisy ninninona azosika atao intsony. Zany mahatonga anao miaina ao anatin'ny aretina efa lany volana akany amin'ny dokotera tany amin'ny mpimasy mpahefanafody fa tsy mety sitrana. Zao fandaharan'izao zao dia antso ataon'Andriamanitra aminao mba hifamatoranao amin'Andriamanitra. Ianao le marary eo ambony fandriny mihitsy ny angatahako hivavaka an'olo tena eo anatrehan'i Jesosy Kristy tompo, dia hiteny manao hoe tompo efa very hevitra ny amin'ny fiainako aho, nisy fotoana tokoa nanao tsinotsinona anao, efa mba nivavaka ihany atalofa ankehitriny lasa mandeha amin'ny fahaizako sy ny fahalalako mandeha amin'ny fahendrena maha-olombelona, nefa raha misaraka aminao zay Jesosy malalo dia tsy mahavita na inona na izay, tsy mahavita na inona na izay lazao amin'ny tompo hoe raisoa Jesosy androany, raisoa Jesosy androany, raisoa Jesosy androany. Ianao le fatra-paneso ny fivavahana mety mahita an'izao fahita lavitra izao dia mbola mety maneso ihany ianao, fa matoa hitanao ty fandaharany ity dia antso-pitiavana ataon'Andriamanitra aminao mba hiverina nompo azy. Fandrao tara loatra ny fanapahan-kevitritsika, fandrao efa ao anatin'ny lavaka tsy tanoano tsy haintsony hoe amana olana, zay vao malala mitodoana antinan'Andriamanitra. Dia mbola misy ny fotoana androany tao tsika hivavaka hiteny amin'ny tompo hoe Jesosy io, milanao ny fiainako rehetrarehetra, milanao ny fiainako rehetrarehetra, milanao ny tenako rehetrarehetra, milanao ny atao anatin'ny sainay ny fonay. Tsy mahavita na inona izay raha misaraka aminao Jesosy. Eo am-pitsanganana eo angataony rany Jesosy Kristy tompo hitoetra ny anatinao any, hiasa ny anatin'ny fiainanao any, anavao ny fiainanao rehetrarehetra, anavao ny mombamombanao rehetrarehetra. Ny rany Jesosy raha lasa ranabavy rehefa miditra ao anatintsika dia mitondra fiadanana izany, mitondra fahasoavana izany, mitondra fanambinana ary fanavaozana ho amin'ny ara-pananao sy ny ara-nofinao indray. Ndreky izay tompo malalo mila ny ranao hikoriana atao anatinay, mila ny ranao hiasa atao anatinay, mila ny ranao anapatapaka izay zavatra tsy nivoleny tananao atao anatin'ny fiainanay. Alofy izay Jesosy fa mialoka aminao, alofy izay fa mialoka aminao, tsy mba manana nizaniza ianteherana. Misy olona tompo malalo mahita zao fandaharan'izao izy dia manomboka manana fanapahan-kevitra izy hoe tsy antehitra amin'ny volako tsony aho fa iantehitra amin'Andriamanitra, tsy antehitra amin'ny dokotera tsony aho fa tsy izy ny tompo ny teny farana, fa efa noentinao teo kalvariany tompo ary nidiakapoka taminao no manasitrana ny loharanon'aretina rehetrarehetra. Tiako anao anandratra ny tananao ankavanana foana dia ho iritsika hoe alofy aho, alofy aho fa mialoka aminahy. Lazao ihany hoe alofy aho, ambany sandrinao. Raha resy lavitra ianao ny anaraka azy efa matotra amin'ny lazao ihany hoe alofy aho fa mialoka aminahy, alofy aho, alofy aho, ambany sandrinao, ambany sandry manonja mafy, manonja mafy mialondrano ianao mialofako isana. Lazao hoe aram-bato izay afenako, bato zay afe eo aminao no itoerako, eo aminao no itoerako. Lazao ihany hoe manonja mafy, manonja mafy mialondrano ianao mialofako
fakwisana harambatu kianao zai afenaku laso farany ano eny manonja mafiaza ny alondrano manonja mafy ny alondrano fakwisana harambatu kianao zai afenaku eo aminao toerako alofia fa mialoka aminao alofia velatsika andeha foana zay zava-maneno zay a andehantsika n'olo tena ho an'Andriamanitra lazao hoe raisoanao ny fiainako Jesosy tompo raisoanao ny tokantranoko raisoanao ny asa mandrarahako tsy manana afa-tsy minitra vitsivitsysika amin'ny ma-émission izao fandaharana eto amin'ny télévision zao dia tsy afaka mivalapatra sika fa na dia sekondra vitsy aza no anaovanao zay fanolora-teny zay dia mangataka aminao mba tena n'olo tena matosa eo anatrehan'Andriamanitra ianao tsy mifakahity sika raha lasana bavy fa tadio fa Andriamanitra mahita ny etaeta sy ny vavaka ataonao any amin'ny toerana misy anao zay ary zay etaetanao zao nikasiany amin'ny fiainanao androany anasitrahana ny aretinao misaotra Jehovah Andriamanitra makasitraka anao amame voninahitra ny anaranao masina misaotra fa niraisinao ny fiainanay manomboka androany adidinao ny mombamomba anay tsirairay avy eo ampelantananao ny fiainanay tsirairay avy Jesosy manonja mafy ny alondrano nyanao ny alo fakwisanandro harambatu zai afenaku eo aminao andeha ho ilaitsika farany hoe manonja mafy ny alondrano nyanao ny alo fakwisanandro harambatu zai afenaku eo aminao raha tena vonina ifamatotra marina amin'i Jesosy ianao tiako anao aleloia mafo azy a mialohan'ny ampandrososika ny mpanompon'Andriamanitra dia andaotsika anao hira n'ilay zadelinina anankiray mahafinaritra be ho irahintsika lira manao hoe tsy mba hitako ny lazako ny hafaliako faly sy ravo ao manana anao Jesosy dia somary mandindy kely ianao anatin'ny tokantrano miaraka amin'ny fianakaviana miaraka amin'ny ankonana dia ho ambaratsika amin'ny teny mifeny fahefanao amin'ny tokantranonao manomboka androany hoe manana an' Jesosy ny tokantranoko ny fiainako rehetrarehetra dahoary sady hoarahantsika teaka sy mba hitako ny lazako ny sy ny aravona nomena ho ahy mietsiketsika mietsiketsika te andiane ny tongotro metanetana ataoko ahoana no fitanisana ny fanomezanao sy ny namelanao ny fahotana somary mietsiketsika kely ianao dia mitena hoe mietsiketsika te andiane ny tongotro metanetana falinao falisiravanao mananananao zany indrindra ny faliko sy andizako falisiravanao mananananao na zao ihany hoe falisiravo e falisiravanao mananananao
sanindrindra ny faliko sy andizako faly sy ravany ao mananananao sanindrindra ny faliko kirare fa manao fa aleloia mafo an Jesosy anao atokantrano ao a somary mandikelo any tompo anao zava-maneny any a eo are saiko zay ataonao na disoroka na inona ao tokantrano fa manasanao fotsiny andao ifalifaly amin'ny voninahitra an'Andriamanitsika ny anaranao Jesosy dia anarana mahagaga fa nanova sy mahasoa ny fiainako e metsiketsika metsiketsika te andiany ny tongotro metanetana falinao olazaiko so tataraiko olazaiko so tataraiko tokoa fa anarana manakery somary mietsiketsika kely anao metsiketsika te andiany ny tongotro metanetana falinao atratrako faly sy ravany ao mananananao sanindrindra ny faliko sy andizako faly sy ravany ao mananana asehoe amin'ny endriko mihitsy hoe falifaly anao e faly sy rava sanindrindra ny faliko sy andizako faly sy ravany ao mananananao olazay sika farany e faly sy ravany ao mananananao sanindrindra ny faliko sy andizako faly sy ravany ao mananananao sanindrindra ny faly zava-maneno are somary mandia fotsiny ianao anatin'izany fekiry zany a alleluia miravoravo am Jehova ozy izy Davida dia omeny anao zay reny fonao a andeha ho raisitsika pity hafatanana avetrany ny mpanompon'Andriamanitra eny ara-tompoko manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompondray a ho antsika tsiraravy any amin'ny tokantrano na any am-pandehanana ianao na maraina na hariva mahita sy mandrehan'izao a fahandarana manokana izao za dia misy matoky fa lina tokoa ianao ny anaraka satria amin'ny alalan'izany etaetanao zany ny anehoan'Andriamanitra ny voninatrany a eo amin'ny fiainanao ka ho anao zay manaraka ny télévision amizao a sy ny mandre any amin'ny radio a dia oky fantoka tsara ianao a ary amin'ny alalan'izany a ny anehoan'Andriamanitra ny voninatrany eo amin'ny fiainantsika tonga dia hivavaka atsika satria rarotina ihany ny fotoana tahaka an'izao ary Jehovah Andriamanitra ray tsara indrindra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ianao ny zavatra fantatray tompo araky ny teninao dia ny hoe naiza iangona ny rona telo amin'ny anarako dia eo ampivoany aho etiko tompo ary any amin'ny tokantrano any zay manana ny etaeta marina ny hitady anao ihaino anao miseho amin'ireny voninahitra anao ankehitriny zay tompo raha andreny teninao indray andreny ny hafatrao reto vahoakanao reto dia mangataka anao zay tompony teny mba hanokatra ny fondresy ny masom-panany andraisana zany teny zany a ka ho latsapako anatin'ny fony zany dia baiko ny fiainany tompo ary ny amin'ny mpanomponao zao hitondra ny teny dia mangataka aminao a tompo ianao mihitsy ny omba nyity vavako ty anendry ny molotra io eny e anendry ny lelako hitondra n'izany afatra izany a mba ho afatra ny lanitra feny fahefana sy feny ositra hipaka amin'ny fiainan'ireto olona ireto na amin'ny fomba inona ny fiasan'ny devoly na amin'ny endrika inona angala teny na milivily tsy hananan'ny olona fifantona amin'ny anara-maherin'ny Jesosy ny andravaravana anao ry satana tsy ambiny tsy manan-kereo fa rakofana amin'ny rano Jesosy zany teny hoentina izany voninahitra ny anarany amin'ny anara-maherinao Jesosy ny vavahana sy sorana izany rehetra izany sotra tompo amen mazao torana amin'ny anaran'i Jesosy a tonga dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika amin'ity androany ity a dia misy lohahevitra manokana ray hitondrany tompo amintsika dia ny hoe a mahazava-dehibe a ny famatorana amin'Andriamanitra ny mahazava-dehibe ny famatorana amin'Andriamanitra hoy Jesosy
ao am Jauna toko 15:15 zao izy ny voaloboka enareny sampany izay miray amiko ary zao aminy de mamobe izy fa raha misaraka amiko nareo tsy mahay manao na inona na inona fifamatorana nera olona ny tianambara am'izany koa firaisana famatorana amin'Andriamanitra raha miray amiko nareo ka mitoatra ao anatinareny ny teny koa izy angatao zay tianareo na inona na inona rehefa mifamatitra amin'ny tompo anao zany velona tsara mifamatorana de misy zavatra tsy takatry ny saina ataon'ny tompo aminao mahazava-dehibe ny famatorana amin'Andriamanitra ndao tonga de jerentsika ny ten'Andriamanitra ato amin'ny mpanjaka faharoa toko 4 manomboka ny 9 ka hatramin'ny 17. Mpanjaka faharoa toko 4 manomboka ny 9 ka hatramin'ny 17. Ny soramandry ambony de manambarany hoe ny nataon'ny Elisa hamonjena ny Israely tamin'izy ny adin'ny Sirianina. Ny nataon'ny Elisa hamonjena ny Israely tamin'izy ny adin'ny Sirianina. 15. Ary ny mpanjakany Siria niady tamin'ny Israely ka nilaza tamin'ny mpanompony hoe any ananona no itobiako. Ary lay lehilahin'Andriamanitra kosa naniraka tany amin'ny mpanjakan'ny Israely nanao hoe tandremo fandraoa makany ananona ianao fa any noa idinan'ny Sirianina. Ary ny mpanjakan'ny Israely naniraka tany amin'izay nolazain'ny lehilahin'Andriamanitra taminy sy nananarany azy ka nampiambina tany tsy indray mandeha na indroa azy. Dia sosta indrindra ny fon'ny mpanjakan'ny Sirianina. Averiko. Dia sosta indrindra ny fon'ny mpanjakan'ny Siria noho ny zany zavatra izany. Koa niantso ny mpanompony izy ary nanao taminy hoe tsy ambaranareo ahy va zay eto amintsika momba ny mpanjakan'ny Israely. Ary hoy ny mpanompony anankiray tsy misy ry mpanjaka tompoko fa Elisa mpaminany ao amin'ny Israely ihany no milaza amin'ny mpanjakan'ny Israely na de zay teny lazainao ao amin'ny trano fandrianao azy. Ary hoy ny mpanjaka andeha izahao izay toerany mba hanirako isambotra azy. Andeha izahao izay toerany mba hanirako isambotra azy. Ary nolazaina taminy hoe indro ao Dotana izy. Ary dia nampandeha soavaly sy kalesy ary miaramila bea ho any izy ka tonga alina ireo ary nanodidina ny tanàna. Ary rehefa ny fomaraina koa ny zatoviny lehilahin'Andriamanitra ka nivoaka de indreo nisy miaramila sy soavaly ary kalesy manodidina ny tanàna. De hoy ilay zatovo taminy indrisy tompoko ahoana no ataontsika. Ary hoy Elisa aza matahotra fa ny momba antsika dia be no ny momba azy. 17. Ary Elisa nivavaka hoe Jehova mifona aminao aho ampahirato ny masony mba ahitany. Ary Jehova nampahiratra ny masony ilay zatovo ary dia nahita izy ka indro ny tendrombohitra feno soavaly sy kalesy avo manodidina any tanàna. Aleluia. Eto ndray nitondrany tompo amintsika zany amin'ny androany ty ary zay ny mahatonga an'le hoe loha hevitra ny hoe mahazava-dehibe ny fifamatorana amin'Andriamanitra. Entsika tsara le ten'Andriamanitra nresana teo fa reto Israely reto dia be fahavalo
satria tena hita marina fa omba ny tanan'Andriamanitra mahery izy amin'ny ady izay atreny. Tena nanao ny fomba rehetrarehetra mihitsy ireo fahavaliny amingorana amin'izay miseho mitondra sy mitarika an'ireo. Fahadalana eo masin'Andriamanitra nefa izany satria tsy fantany fa Andriamanitra ny momba an'ireo. Ny zavatra nisy teto teny hoe ny mpanjakan'ny Siria, satria nitetika hiady tamin'ireo izy tamin'ny Israely reo noho ny zavatra maro miseho mitantara aloha manambara tsara, dia ny hoe anafika an'ireo dia amorony maramila sy ny mpendraikitra ao izy. Dia rehefa mitetiky ny hoe amory sy mametraka amin'ny programa amin'ny planinady tsara anafinan'ireo ny zanak'Israely izy, dia eo anatren'izay dia tonga dia anehoan'Andriamanitra ny voninahitra ny lehilahin'Andriamanitra Elisa ny hoe mitandrema fa asivy miambina ny am'izao anafika anareo ao ny Sirianina. Dia zay fihetsika ataon'ireo zany dia tonga dia fa fantatry ny lehilahin'Andriamanitra meloha dia ambafantarany ny mpanjaka riavana. Hafa mihitsy zany hoe momba an'Andriamanitra zany. Rehefa momba an'Andriamanitra zany ianao mifamaritra amin'Andriamanitra tanteraka ny fiainanao dia hiady diny amin'ny tsipiriny mihitsy. Teo anatren'izay isaky ny dia nafika reto Sirianina reto, isaky ny dia nafika ny mpanjaka sy ny maramila dia tratra foana, tratra tsy mandeha any neny reto ny tonga aloha, misy fiambenana mahery vaika ao. Dia inona ny zavatra nisy? Tezitra ny mpanjaka navory ny mpendraikitra tao londony misorona mpitaritafoka sy ny sisa. Misy aminareo izy tena midevoile secret, fa tsy haiko izy aminareo marina zio, fa tsy mety zahatra ataonareo maro be moa Baiboly tsy milaza ny Sibrina. Fa nisy lehilahy anankiray ny teny tao ny hoe ory mpanjaka, ao ny misy lehilahin'Andriamanitra atao hoe Elisa, ka io lehilahin'Andriamanitra io raha mihetsika na mitetika anao inona anao amin'ny zavatra mikasika ny Israely reo, tonga dia ampafantariny le Jehovah Andriamaniny anazy. Ka na dia anao any amin'ny efitra misy anao mitrano fandrianao aza dia fantany, na resaka ataonao dia fantany zany. Zany ve? Eny. Soaran'izy maniny maramila dia ndao anafika anazy zany dia iakan'io Elisa io dia ataovy sambo belona mihitsy io hanaovako azy. Riavana, ny fitikitiana ny mpanompon'Andriamanitra dia fahadalana eo anatreny. Na iza ianao ka mitetika nisy ratsy anao ny olona dia aza adino fa miady amin'Andriamanitra izy, hiady din'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Ary zany ny teto hoe ny lehilahin'Andriamanitra Elisa tadiaviny ho sambo belona dia ataony hoe amin'izay anaovany anazy mihitsy. Hiady din'Andriamanitra tanteraka ny fiainan'ny olona mifamatotra amin'Andriamanitra. Ary za misy matoky fa ny Baiboly tsy milaza ny Siprina, na zay tenina lokany vavany zay fantatry ny lehilahin'Andriamanitra Elisa zay. Dia nienga reta miaraka ny tafika miaramila spesiala mihitsy efa nampianarina tamin'ny ady manokana. Dia rehefa tonga reo satria tao Dotana nisanazy dia marandre tonga niny alina iny dia napetraka atao ny organisation disposition de combat. Rehefa napetraka atao ny organisation zao nitetika amelezana azy, ao ny misy anazy ao tonga ny maraina ny foany mpanompony Elisa dia niteny tamin'ny Elisa izy ao izy tonga ao ny maramila manafika atsika, tonga ao ny maramila manafika atsika amin'ny kalesa maro sy ny sisa. Dia zao ny nambarany Elisa taminy, aza matatra anao izy fa ny momba atsika dia be noho ireo, ny momba atsika dia be noho ireo. Riavanao, za ty teny aminao ny hoe aza mba mety ampororon'ny devoly miseho ny zavatra ianao, fa Andriamanitra ny fa niteny mahereza sy matanda fa indro za momba anao amin'izay rehetra alianao. Ny anjelin'ny Jehova dia mitoby manodidina zay matahotra azy ka mamonjy azy. Raha mifamaritra amin'Andriamanitra tanteraka ny fiainantsika, velona ao anatintsika zany tenin'Andriamanitra zany. Ary rehefa velona ao zany dia mipaka amin'ny fiainanao.
de inona ny zavatra anisy no orooro tia gardakory ny Elisa ity no orooro satria mijery ny zavatra hita maso. De inona nataon'ny Elisa nangataka izy, Jehova tompo mifona aminao aho, ampahirato ny masiny mba hitan'ireo a fomba any anareo, mba hitany ampahirato ny masiny. De nihiratra ny masiny, masim-panahy ny sokatra, fa le masinofo zany tao fa le masim-panahy. De nahitany miaramila sy ny kalesy maro be eo a manodidina miaro amreto lehilahin'Andriamanitra reto sy ny momba anazy, nahita ny masiny. Ry havana, raha hitantara moa zany ny tohizana de mbola lava be izy ao fa misokatra ny maso de teo tampina ndray ny mason'ireo. Za ty teny aminao fotsiny am'ty androany ity, am'izao andro farany zao a, manao fomba rehetrarehetra ny devoly, ampiorooro ny zanak'Andriamanitra, ampiorooro ny olona milaza mijoro amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Fa ny ataoko aminao de zao, aza mijery ny zavatra hita maso ianao, aza mijery ny zavatra hita maso, fa mijereva n'le fahalebiazan'le Andriamanitra. Ary matoy soratanao amin'ny baiboly ny zavatra takan'izao de fampianarana ho anao sy ho anahy ho antsika teorina fa Andriamanitra de tsy mandao na manadin'ny olona izy. Rehefa miteny izy de toaviny zany, satria ny favaly teto de tena maro be tokoa ary ny planon'ireo de ny hoe anao an'izay samborana amin'ny Elisa io, fahadalana eo anatrehan'Andriamanitra nefa n'izany. Araky nambarany ten'Andriamanitra fa zay mikitika anareo de mikitika ny anak'Andriamasin'Andriamanitra. Na inona zava-miseho ambony ty tany ty, ary mbarony hoe mbola karazan-javatra iseho eto e, na amin'ny endrika amin'ny aretina, na amin'ny endrika amin'ny tsy fandriam-pahalemana, na amin'ny endrika ninona fidanga vidindara sy ny maro hafa. Za ty teny aminao, iadidin'Andriamanitra tanteraka ny fiainanao, misy fiarovana mahery vaika ao aminao io, ho avan'Andriamanitra amin'ny setra rehetrarehetra ianao. Zay mina tonga neto raha ny maso fomba fijereny de no ireny favaly marobe maso aranofo, fa rehefa nisokatra ny maso ara-panahy araka an'Andriamanitra de nahita fa zao maro sady mahery noho ny favaliny zao tontolo zao a ny fiarovana maramila n'Andriamanitra miaro atsika. Ny zavatra tiako apetraka tsara aminao zany de ny hoe iadidin'Andriamanitra, Andriamanitra mihitsy miditra antsetra ny sokatra ny masony eo anatreny zany. Raha mba fantatrao moako, raha mba hitanao ny anjelin'ny Jehova Andriamanitra manodidina anao amin'ny karazana ady atrenao io, raha mba hitanao ny hoe Andriamanitra mihitsy mijoro, Jesosy mijoro anilanao eo ampahery anao, satria ny zavatra tsy hainy atao de ny mandainga. Rehefa niteny izy nambarany hoe indry zao a momba anareo, mandrapatonga ny fataperany zao tontolo zao momba saingy zao finoana ny andehanana fa tsy fahitana. Satria eny tomba rehefa manatanteraka ny teny izy de zao a hitanao ny voninatrany ary tsy adinony ianao. Ry havana, za ty teny aminao ary amafisina ny tenin'Andriamanitra. Fanambara tsara tamin'lo hevitra de ny hoe mahazava-dehibe ny famatorana amin'Andriamanitra. Ny famatotra tsara tamin'Andriamanitra ny fiainan'ny Elisa teto, ny famatotra tsara. Ary zany na tonga anazy nomen'Andriamanitra fahefana mihitsy ny teny zay lazainy de nomba an'Andriamanitra izy, ary nisokatra koa mason'le maramilany de nahita. Ary teo anatren'izany de zao a zava-poana ny tetiko ndreto, ary amin'ny farany any ary moa lazainy tsara de ny hoe nentiny tsara mihitsy reo a le Elisa nitadiaviny a, de zao tonga reo nidina tonga tao raha fa nitady ny Elisa, hitany Elisa fa zaingy zao hafa ndray ny masony ndray, tampina ny masony. Le Elisa nitadiavina tsy izy leo fa niova ndray a, ohatra ny totsy Elisa ndray ty fa lela hafa. Aiza zany Elisa, andao nareo fa entiko makany amin'ny misy anazy. Tanao tsara, ndao nareo fa entiko makany amin'ny misy Elisa tadiavinareo sy any amin'ny tanàna misy azy. Nentina tany Samaria, nefa de hitadiavina eo miaraka aminazy eo. Ry havana, zany ny mazava-dehibe ny famatoranao amin'Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy miditra antsetra eo amin'ny fiainanao, tsy nisy ady teto fa tena amin'ny fomba hafa mihitsy nanehoan'Andriamanitra ny voninatrany. Ny zavatra tsara fantatary moa zany de ny hoe ireo zavatra
zay omen'Andriamanitra anao ireo zavatra izay hita ao amin'ny mifamatorana amin'Andriamanitra. Rehefa mifamaritra amin'Andriamanitra ny fiainanao de manahoana ny zavatra fiainan'izany olona zany. Rehefa mifamaritra amin'Andriamanitra tanteraka ny fiainanao de zao manana fomba fijery hafa mihitsy ianao amin'ity zao tontolo zao ty. Zay nitebaka voalohany, manana fomba fijery hafa mihitsy ianao amin'ity zao tontolo zao ty. Manana fomba fijery hafa, fomba fijery araka an'Andriamanitra. Hitanao tsara, mifavalo mitetika na misy ratsy ary samby belona mihitsy de tsy haiko tsony zay atao hoe oviravana andao atao sala zao amin'ny talina. Fa Elisa kosa nanana fomba fijery hafa, nampahitan'Andriamanitra mihitsy ny masiny hoe zay ne ka tsy mafoy anao ry Elisa e, zay ne tsy manadino anao, reny maramilako reny alefako hiaro anao, reny maramilako reny hitantana sy hiaro anao. Rehefa tsara ny fifandraisanao amin'ny tompo, famatorana amin'ny tompo de zao manana fomba fijery hafa mihitsy ianao eo anoloan'ny ady atreanao amin'ity zao tontolo zao ty. Hafa mihitsy ny fomba fijerin'olona araky ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Asehoan'Andriamanitra zany hafa amin'ny fomba fijery. Jereo tsara ne ny zavatra nisy ry Goliata ambany Davida. Rehefa teo anatren'izay i Goliata de nitetika mihitsy ny hoe mijereny mifaly biazany izy hoe izy ny mahery, izy ny ngeza. Zany Goliata zany 3 metre 20 tsika tsara zany. Sandriny zany ngamba tsy haitsony hoe manahoana na manahoana. De nandritra ny 7 andro izy de niantso ady tamin'ny Israely reo. Tena nirere mihitsy izy tamin'ny angezany satria tiano zanany ho andevozany ny Israely. Hoe raha zay ny maresy anay de raha nareo maresy anay de andefonareo zahay, ary raha zay manesy anareo dia manompo anay nareo. Nasehoan'Andriamanitra ny zavatra, tian'Andriamanitra porofona tsara mihitsy. Mandritra ny 7 andro Goliata tena nangataka olona lehilahy anankiray tao amin'ny Israely hiady aminy. Nandritra ny 7 andro tena mitabataba teo foana. Fa tao anatin'izay satria Saoly ny mpanjaka tamin'io lefa daholo reo lehilahy garde corps ny Saoly tsy eritreritiny hoe mba manana hoe spesialista nianatra ady. Nandositra. Fa ao anatin'ny trangan-javatra ohatran'izay nefa ny Andriamanitra de zao maneho amin'ny maha-Andriamanitra ny azy. Tsy taka ny fomba fijerin'olombelona no ampiasany, fa asehony tsara mihitsy ny maha-Andriamanitra anazy. Tao anatin'izay rehefa nandositra daholo reto iny Davida, niseho Davida taloha kely nanosorana anazy io. De inona moa zay Filistina tsy mifora io izy? Ina atahoana zay maresan'io lehilahy io izy? Tsy nieritreritra mihitsy Saoly mpanjaka hoe ty Davida ity ane niady amin'io e. Alainao voka anazy ry mpanjaka ozy a. Fa ny mpanomponao izy ny andro ny tany an-tsaha izy. De avy ny lina sy ny bera, namely ny ondrona ambesako izy de zao ny samaky ny vavany de maty daholo reny ozy. Ka ampafiriny zany moa zay Filistina tsy mifora io. Maro moa ny resaka teo. De ozy ny Saoly, tsy mbola toy anao zao ny ady amin'io ry Saoly Davida. Petra tsara aloha fa tsy mbola toy anao zao. De maro resaka. De risy latra ihany moa Saoly nandefany Davida. Ary rehefa avy Davida nanatona ny Goliata, de inona ny vavany Goliata? Alika ngaho izy ny anton'ny alahy amin'ny tena sy ny sisa salan'izao, alika ngaho izy. Anio izy hoan'ny amboadia ny bibidia sy ny voromanidina any ny fatin'ny alahy anio androany. Oroorana zany e. Fa Davida mihitsy taitra. Hoy Davida, fa inona moa zay Filistina tsy mifora io? Niaiky ny miaramila an'Andriamanitra velona. Ianao izy ry Goliata manantona anahy amin'ny sabatra sy ny lefina ary ny lefim-poy. Fa za manantona anao amin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitry ny miaramila ny Israely.
manatona anao amin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ny Israely anio izy no anoloran'Andriamanitra anao amin'ny tanako sy ny anapana ny lohanao ary ny maramila ny Filistina izy dia hoan'ny biby dia sy ny voromanidina ny vatany ka ho hitany manodidina sy ny tany rehetra fa manana n'Andriamanitra mahery ny Israely. Ore olona le Andriamanitra tamin'izany ny Andriamanitra ivavahantsika le Andriamanitra tamin'izany ny Andriamanitra ivavahantsika. Jesosy Kristy tsy mova moaly sy anio ary mandrakizay. Manahoana ny fiainanao mifamaritra tanteraka ao amin'ny Jesosy ve sa manahoana? Teo anatren'izay dia fantatritsika tsara ny tantarany ary tsisy nintsony teo no hoe aresy Goliata ny David, tsisy, satria fijery aranofo, fijery aranofo. Fa ny Davida kosa no fahasoavan'Andriamanitra dia nasany tena izy fijery araka n'Andriamanitra, nanana fomba fijery vaovao ka na manahoana na 3 metra vaina angeda ny Davida, na manahoana ny angeza sy ny zava mifongorongony dia zao le herin'Andriamanitra ao anatiny mihitsy nitompo tamin'ny Davida tamin'ny Goliata ka dia ny hoe tsisy dikany eo anatren'ny herin'Andriamanitra, maivany eo anatren'Andriamanitra. Tao anatin'izay moa dia rahantsika malala tsara fa ndray mandeha fotsy izy nandefa na vato tamin'ny Somamontady dia maty Goliata tapahana ny tenda tanteraka ny tenin'ny Davida teo. Ry hafanao, za te hiteny aminao amin'izao andro farany zao, aza amporooro ny karazana ady miseho eo amin'ny fiainanao ianao, manana fomba fijery araka n'Andriamanitra tahaka ny nataon'ny Elisa ary tahaka ny nataon'ny Davida sy ny mpanompon'Andriamanitra maro hafa. Manana fomba fijery araka n'Andriamanitra, fomba fijery vaovao mihitsy eo anoloan'ny adinao io. Ijoro vavolombelona kely aminareo voninahitra ho an'i Jesosy. Ny tena moa le mandeha dia mitory ny filazantsara io tany amin'iny faritra ny distrikna Parafara vola iny ny Tiratiny ny tranga. Dia rehefa ny tory ny tenin'Andriamanitra dia avy any ty lehilahy anankiray ty, milaza manana an' Jesosy izy mitory an'ny tompo izy. Dia rehefa mitory an'io izy zay mitory an'i Jesosy manangana ny fiangonana ihany koa dia nanenjika anay izy. Dia lazainy zahay fa mandoto ny anaran'le fiangonana ataony satria fa manana fiangonana izy, lazainy fampizay ndray lazainy mpaminany santoko. Dia rehefa teo anatren'izay dia naminany izy ny hoe mafy raha mandrika eto raha mpiarivony sy ny ankonany. Ina moa mafy raha mandrika zany fahafatesana amin'ny sesy zany, maromaro moa ny zavatra niseho tany fa tilo ny resako androany. Teo anatren'izay rehefa nahenao an'io aho ary ze miona amin'io any satria apôstôly ny filazanjareo anazy apôstôly fa apôstôly santoko ny marina tsy ao anatiny. Ny apôstôly io zeo miona manotra an'io tonga dia matiny, na accidenté amin'ny tomobile na tratra ny tension na mienjery eny amin'ny bisikileta dia midaraboka io dia vitany. Dia rehefa reky zany zo zavatra io dia nivavaka tamin'ny tompo ary naporory zay mpino mba azonay teo dia nyresany mihitsy ny hoe tandremy tsara raha mpiarivony sy ny ankona fa mafy raha mandrika eto fahafatesana miseso zany. Ary maro ny fa olona efa matiny dia inona ozy anao nivavaka aho rehefa nangataka tamin'ny tompo aho dia nivonjeko tao an-tranony izy, nanana fasahina nandeha tao, nanana fasahina nandeha tao fa tsy ty fa valy ny famarinan'Andriamanitra teo ny amporooro ny zanak'Andriamanitra eto. Nanana fasahina aho raha manofonofo dia ohatra ny tahotra ihany ianao fa saingy zao tena hitako hoe nisy faefana hafa mihitsy napetraky ny tompo tato anatiko ary na mijery anazy ary dia tena sa tena mifanatrika mihitsy. Tonga tao aho tsisy fiarabana tsisy inona fa tonga dia zao ianao ataony devoly fitaovana ianao, ataony devoly fitaovana anao amotika ny olona zay mba fanangonina ho an'Andriamanitra. Tsisy ny zavatra anatinao ao fa na tsisy mibeba ianao mialanao amin'io fa tsisy eo anatinao ary za koa nampahitany tompo an'le izy ny tena tonga dia testa izy. Fa izy ianao ny anina salamzao salamzao, izy anao salamzao, ianao ve ny anina anao tsy haiko aho zany fa ataony devoly fitaovana anao fa miala amin'io mibeba amin'io anao fa potika amin'io anao.
ianao mbola mpafiriny zatra nateko ianao mbola salanzao ianao tsy haiko zany fa zay fotsiny mibeba ianao fa mpiara-miasa amy devolo mitonan'olona ao anay amy fahaverezana fa tsisy zavatra anatinao io sandoky zavatra anatinao io lasa nandeha de inona ozy anao nanao ny nataony teo izy ny tabataba ny toriny any sandre fa olona manana olona trany amin'ny zato any fa rehefa nandeha tatetanarivo a mivavaka amy fadianina ny tolona de nivavaka ho azy oka jesosy mba hiverina tanteraka aminao re olona reo satria re olona efa mivavaka reo reny nanaovan'ny ny apôstôly masandoka anazy fa inona ozy anao ny zavatra niseho tapabolina taoriran'iny raha tsy diso azy tonga de izy nitory teo eo amin'ny akalamanjana eo ny samborony fokon'olona ny samborony fokon'olona de nykapony fokon'olona de le manaraka anazy anio mbola miteny hoe mahereza fa takan'izao nanaovana ny kristy takan'izao tanao masandoka anazy te izy tan'olona nikapona ny karaha zay vomifomponanareo za amin'ny tetanareo de natsofoka any amin'ny prison afo teo rava le zavatra nataony rehetrarehetra fa nitsangana amin'ny fiangonan'Andriamanitra ry afanao ho anao manompo an'Andriamanitra ho anao efa nandrainy Jesosy tombo sy mpamonjy amin'ny fiainanao io na inona zavatra miseho re olona na inona zavatra mitsanga de oka tena anana fomba fijery hafa mihitsy ianao ampahiratony masina ozy Elisa mba hafantarany any fomba anao anahy ampahiratony masina na inona karazana atetretsika ne na inona olana miseho efa nalony Jesosy tao akalvaria re olona io efa nalony tao fambarina averimberina foana zany fa saingy zao misy zavatra takin'Andriamanitra amitsika ny devolany hoe araky nambara teto tsy maherina matanjaka zany tsony izy fa ataony zay tonga anao amporoorony amin'ny taotra de rehefa eo mifanahina tebiteby sy ny namany sy ny sisa satria ty zatoviny Elisa ty rehefa nahitan'le vahoaka marobe de nataotra ary rehefa mataotra n'olona anankiray rehefa mikorontany eo marataotra izy mikorontany eo amin'ny atodony eo de miala amitsika ny finony de lasa mijery ny zava-misy ry afanao manana fomba fijery vaovao aoka tena anana fomba fijery vaovao mihitsy ianao eo amin'ny setra amin'ny fanompona an'Andriamanitra zay zany reo zavatra anisany hoe omen'Andriamanitra rehefa tsara ny fifandraisanao mifamatotra amin'Andriamanitra amin'ny fiainanao de mivoalohany indrindra de ny hoe manana fomba fijery vaovao anao eo nolon'ireo karazanaty reo de niteboka faharoa indray de ny hoe ny favalo mihitsy ny fahavalony zay tady anao ratsy anao mahita fa misy fiarovana ao aminao ny fahavalo zay mitady nisy ratsy anao anafika anao mihitsy indray ny mahita fiarovana ao aminao alleloia le voalohany te de ny hoe niteboka voalohany de ny hoe manana fomba fijery vaovao ianao eo nolon'ireo karazana atetrehanao ambony ty tany ty ary eo anatin'izany de mahery tsara ny fononao matanjaka zay ny sotona lesina tamin'ny nambara teo ary ny faharoa indray niteboka faharoa de ny hoe ny fahavalo zay tady nisy ratsy ianao misy indray ny mahita fa misy fiarovana mahery vaika eo amin'ny fiainanao jerentsika ne tenin'Andriamanitra ato amin'ny Joba bokyny Joba toko voalohany andininy fa enina tsara andiny fa enina Joba toko voalohany andininy fa enina ary tamin'ny indray andro no ny avy reo zanak'Andriamanitra iseo teo anatrenin'i Jehova de mba tonga teo koa Satana tonga teo koa izy hoe Satana tafaharo taminy de hoy Jehova tamy Satana avy taiza ianao de namaly any Jehova Satana ka nanao hoe avy nizaza teny amin'ny tany aho ka nivezivezy teny andimy favalo de hoy Jehova tamin'ny Satana efa nandinika any Joba mpanompoko va ianao fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany fa
olona marina sy mahitsy izy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifadiny ratsy. Diny fa sivy. Ary Satana dia namaly an Jehova ka nanao hoe moatsy fanantenany zavatra va no atahorany Joba an'Andriamanitra. Tsy anao va no nanao fefo manodidina azy sy manodidina ny tranony ary manodidina izay nanany rehetra no tahinao ny asan'ny tanany ka manendrika ny tany nondry amanosiny. Tanao zany ny fahavalo zany mitsy zany ny mahita satria tady nafika ny Joba izy fa tsy sirikedirany de ozy ny devoly tam Jehova tsy anao va Jehova Andriamanitra nametraka fefo manodidina ny tranony, nametraka fefo manodidina azy, nametraka fefo manodidina am'izay nanany rehetra ary ny tahinao ny asan'ny tanany ka manendrika ny tany nondry manosiny. Ore olona tety de ny devoly mihitsy ny Satana de anafika anamotika ny fananany Joba. Fa rehefa tia anafika an'io izy de zao ampahitan'Andriamanitra ny masony devoly ndray mifavaly teto nampahitana fa misy ferovana aza mikitikidika an'ireo, fa misy ferovana avy amiko reo. Ry havanao miteboka faharoa zany de ny masony favaly mihitsy ny mahita fa misy ferovana manodidina anao, ferovana manodidina anao, manodidina ny tranonao, manodidina ny zay nananao, manodidina ny ankonanao ary tahinao ny asan'ny tanana izy ka manendrika ny tany nondry manosiny. Ny masony favaly mihitsy ny mahita. Am'izao andro iainantsika zao de hitanao tsara fa miamitombo andro manalina ny tsy fandriampahalemana. Tena miamandeha makany amin'ny fahabibiana mihitsy ny von'olona sy ny namany. Za ty hiteny aminao fa ny anjelin'ny Jehova de mitoby manodidina zay matahotra azy ka mamonjy azy. Rehefa velona tsara mifamatoranao amin'Andriamanitra, za ty hiteny aminao aza be fanahina ianao, aza be fanahina na aminidy tsany na amin'inona, aza be fanahina. Efa nijoroko vavolombelona teto ihany iny hoe nitafian'olona izay menakavy amin'ny toerana ray nanaovana ny asan'Andriamanitra ary efa nitafian'olona zay tsy nalala telefôna matetika mandeha foana message manara-piaravony sy fomofomony fa deo hotapana ny loanao atao samy belona anao fa nanony anao vaky ny vavahady vy fa rehefa nony hitsofoka izy anafika any amin'ny tokantrano nahita lehilahy matanjaka be mitondra sabatra tiavana tren'izay nandositra. Ny masony favaly mahita fa manana mpiambina anao, misy ferovana anao fa ianao tsy matsapa an'izany. Ianao ny isaky ny mandeha miengy anao io de aza adino hoe fa manamarina ny ten'Andriamanitra, misy garde-corps manokana anao io. Ny anjelin'ny Jehova de mitoby manodidina zay matahotra azy ka mamonjy azy ary mbola averiko foana zany. Aza be fanahina eny an-dalana eny ary aza miteniteny foana aza hitako. Fa misy ferovana mahery vaika na manahoana misy ferovana ao aminao. Matoa Andriamanitra miteny na de misy arivo mitsitra eo alohanao raha ialina amin'ny ankavanana de tsy ho tonga aminao zany fa hijery maso fotsiny ianao. Andriamanitra nera olona miteny an'izany. Na manahoana ny fidanga mividim-piainana manana ny fomba manana ny fiainanao Andriamanitra. Amana olana ny fiainantsika. Na manahoana ny rehetra na manahoana misy fomba fiarovan'Andriamanitra tsy takatry ny saina. Na iambina isam-baravarana tsy fandriampahalemana ny asan'ny jolahy misy anjely manodidina anao ary isaky ny mandeha anao misy garde-corps fa tsy masosika tsy mahita fa ny favaly tady anafika ny mahita fa raha mahita an'io ny masosika mirieria koa tsika hitanao garde-corps koa ina rieria anao fa ny favaly tady nisy ratsy anao ny mahita. Ry havana nambara zay tenin'Andriamanitra zay hoe inona aby ary reo mahazava dehibe ny fifamatorana amin'Andriamanitra. Mahazava dehibe de nambara teny hoe voalohany indrindra dia manana fomba fijery vaovaonao. Ny faharoa dia ny favaly indray manana fomba fijery ampahiratin'Andriamanitra ny mason'ny favaly mba hita ny fiarovana anao taka ny nataony tamin'ny Joba teo. Ary zay mahatonga anazy ny teny tsy Jehovah'Andriamanitra fa nametraka fiarovana amin'ny Joba, ny tranon'ny Joba, ny ananany, ny ankonany, ny tahinao ny asan'ny tanany ka manendrika ny tany nondry manosy.
fiarovana, mahita fa misy fiarovana anao. Ary ny fahatelo farany alohany amarana azy de ny hoe ina ra re zavatra takin'Andriamanitra amitsika mba tonga amin'ny famatorana matotra amin'Andriamanitra. Tsy mandehandeha hoe tsy Andriamanitra ny gaboraraka io fa de fiainako de fa mifamatitra amin'ny tompo, famatitra amin'ny Jesosy eo, zao tsy resaka an'izany. Fa misy zavatra takin'Andriamanitra amitsika mba tonga amin'ny fiainatsika mifamatitra amin'Andriamanitra araky nambaran'ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny Joba toko voalohany teo. Mba manahoana avy taiza manao avy tany ambany tany any jerijery ny zava-misy mbe fa nandinika ny lehilahy hoe Joba va no mpanompoko fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany fa i Joba de zao marina, mahitsy, mifady ny ratsy, matahotra an'Andriamanitra. Ry havanao ny tongotra ara-panahtsika, ny tongom-panahtsika de tokony hitafy an'izany. Zany ny fomba hifamatoratsika amin'Andriamanitra akoatra ny zavatra amin'ny finoana fanananao. Ny reheretra Jehovah Andriamanitra tamin'ny Joba. Mahitsy, marina, mifady ny ratsy, matahotra an'Andriamanitra. Zany anisan'ny fomba zava-dehibe hifamatoratsika amin'Andriamanitra de ny fitondran-tenatsika re olona. Marina, marina manahoana moa zany? Manamasinana azy amin'ny famarinana ny teninao ny famarinana. Rehefa hitanao tsy araka an'Andriamanitra le izy de aza fiempena fa de tsory de apetrao. Mahitsy, tsy molakolaka eo anatren'Andriamanitra, mahitsy. Tsy molakoloka ty ne salan'zao amboambarina daholo ny fomba fiteny eo, mahitsy eo anatren'Andriamanitra. Mifady ny ratsy, rehefa hitanao tsy ara baiboly, tsy araky ny tenin'Andriamanitra de zao apetrao. Avy aloha zany, zany ny tompanany Joba zany. Mifady ny ratsy izy, matahotra an'Andriamanitra. Feno ny tompanany Joba. Tsy misy lera takanazy iny ambonin'ny tany izy, marina, mahitsy, mifady ny ratsy, matahotra an'Andriamanitra. Ry havanao, za ty teny aminao, ny fifamatorana amin'Andriamanitra tsy mandeha fa hoany fotsiny, fa misy zavatra takin'Andriamanitra ao, ary anisan'ny takina am'izany de ny fiainam-panahtsika mifamatitra tanteraka va. Ny takiny amin'io de ny hoe marina, mahitsy, mifady ny ratsy, matahotra an'Andriamanitra. Zay ny zavatra takin'Andriamanitra amitsika de ho hitanao tsara. Fa raha hiazakazaka anao ambony ty tany ty de tsy horeraka zany ianao. Raha hiatrikady anao de manoatra nono mpandresy. Raha lambaraka anao de ho sandratr'Andriamanitra. Ninona karazana ady tianao, tsy hiala aminao ny tompo satria mifamatitra aminazy ny fiainanao. Ary raha miala ambony ty tany ty de tsy henan'i Jesosy velona ami'irony lanitra. Nambara teto zay tenin'Andriamanitra zay tamin'ity androany ty anjaranao ny mandray. Anjarako mitory an Jesosy ny famonjena ho anao ny fanoloran-tena de ho hitanao ny voninahitra an'Andriamanitra. Tena afaka ny olona Andriamanitra amin'izao andro faran'izao. Ty jerin'ny olona Andriamanitra amin'izao andro faran'izao ka na inona karazana atetrenao de mahireza fa ho mpandresy anao. Andao tsika hisanaka amin'izao fotoana zao de hisaotra ny tompo. Mbola faly mitery sy mankalaza anao zay tompo satria lehibe ny fitiavana sy ny famindraponao. Ny am'izany teny zay nampitondray anao tetindray ny hoe mahazava-dehibe ny famatorana amin'Andriamanitra. Napetraka teo daholo reny rehetrarehetra reny. Ary inona moa ny zavatra hoe anisan'ny azony am'izany famatorana aminao zany de nambara teo tompony hoe manana fomba fijery vaovao, fomba fijery araka an'Andriamanitra, hafa mihitsy eo anoloan'ny ady. Ary ny faharoa de ny hoe ny favalo zay anisy ratsy anao ndray ny mahita fa misy serovana ao aminao. Ary napetraka ihany koa ny hoe inona raha mifiepetra takin'Andriamanitra mba hatonga amin'ny famatorana ara-dalàna eo amin'Andriamanitra. Hatonga amin'ny famatorana ara-dalàna teny zao hoe marina, mahitsy, mifady ny ratsy, matahotra an'Andriamanitra ary mila mahery mivavaka ihany koa araky nambaranao. Tompo, tay manokana zao tokantrano zao ho tonga marina amin'ny fandinian-tena. Mandiny-tena de maizaka manadio, miezaka manadio milamba fitafiny, miezaka manadio zay pentipenti-paratsina eo amin'ny fiainany. Ahatonga anazy de Jesosy malala koa andeha ho araky ny sitraponao. Ho velona ao anatiny tokoa zany teninao zany, ho velona ao anatiny tokoa zany teninao zany, ho voninahitra ianaranao. Misaotra anao a Jesosy eo. Tompo fa ny fokoba umurana dina
ane zazakely duniani zazakely tu zasady marina tsy mialo mialuna tsy maditra fa manao ny sitraka tsy mialuna tsy maditra fa manao ny sitraka. eo mpitsanganana eo tsika inoko favorainao zay avatry zay ary mialohan'ny asan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika dia itsika aloha no mila mifamatotra amin'Andriamanitra avy hatrany. Tsiritsika varasitraka ao tonga dia asan-dato ny tananao ianao malala hoe inona ny zavatra mbola tsy mety amin'ny sehatry ny fampoly, inona ny zavatra iezanao isan'andro mba ho tanteraka eo amin'ny ara-panaka nefa tsy mety ho tanteraka. Ivavakitsika ao atokantranao, ivavakitsika dia tena amin'ny tompo hoe izao Jesosy zao mbola zavatra tsy mety atao anatiko. Mba tiako anao rehefa mahita dia taka nahitanao an Joba, taka nahitanao an Davida, taka nahitanao ireo mpanomponao hoe tsy mbola nahita lehilahy takaniny afa mba ireharehanao Joba manoloana ny Satana fahavalonay. Misy fotoana nefa n'izay tompo malala tsy taka izany ny fahitanao anay, tsy taka izany fa rehefa mijery anay ianao dia mahita an'ilay fahalemena, mahita an'ilay fahotana, misy hevitra mampisaraka ny fivandraisanay aminao. Izany indrindra tompo ny anatonanay aminao amin'ity androany ity. Mialohan'ny angatantsika ny herin'Andriamanitra mba hanavaka anao ho tahaka ny Eli ka ho avahan'Andriamanitra manoloana ny herin'ny fahavalo, dia andeha aloha tsika ny famatotra bebe koa amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Itenitsika eo anatrehan'ny Tompo hoe Tompo, manamafy ny fifandraisako aminao tena tsy amin'ny endrika ivelany fotsiny ny anompoko anao, ka tsy sanatrehan'ny vava taka ilay teninao manao hoe taka ny fasana fotsy mamiratra fa rehefa ao anaty dia taolambalo no hita, taolana korotana. Jesosy io ndreto izay manantona anao androany, tsy ho endrika ivelany fivavahana, tsy endrika ivelany fiantoranay aminao, tsy hoe rehefa misy zavatra mataitaitra ny nofinay, rehefa misy zavatra mamaimaika n'ity nofinay ity dia malala mitodika any aminao sy miantoraka aminao zay, fa amin'ny fiainana andavanandro mihitsy ane Jesosy malalo. Zany ane natonga ny mpanompony Elisy niala taminao ary nikatona ny masom-panahy ka ny afara tamin'ny fahabokana mihitsy zany, satria sy mba niantoraka tanteraka taminao ary tsy nifamaritra taminao ny fiainana. Asan-dato ny tananao atokantranao dia andeha tsika hivavaka. Ianao ny malala ny tsy mety raha lasirana bavy, ny afatr'Andriamanitra dia apita fotsiny mba hanitsy ny fiainantsika tsirairay avy. Fa raha ohatra ka makasika anao zany hoe mialohan'ny nanaovantsika zavatra ary mialohan'ny etsehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, dia itsika aloha no mila mifamatotra amin'Andriamanitra. Ny fiainanao rehetrarehetra, ny mombamombanao rehetrarehetra, tsy nahita ny anjeliny tompo manodidina ny Elisa mihitsy Elisa raha tsy tsara fifamatorana tamin'Andriamanitra ny fiainana. Zao lasika amin'ny Tompo hoe Tompo, ifamatotra aminao tsy mifamatotra amin'ny vola ny fiainako fa mifamatotra aminao, tsy mifamatotra amin'izao tontolo izao ny fiainako fa mifamatotra aminao. O Jesosy malalo, kasilo ny fiainanay tsirairay avy, milanao ane tokantranonay. Misy o tokantranon'olona tena ao anatin'ny fampotehana tanteraka mihitsy, fa za resy lahatra hoe ty vavaka ataonay androany ity dia anankana anay tsikelikely, anankana anay tsikelikely, satria anomboka hifamatotra aminao zay Jesosy malalo. Makasitraka anao tanteraka, ahidiny ny fanahinao Tompo, fa kely ny herinay. Horaintsika eo mpitsanganana eo zay iry zay ahidiny ny fanahinao Tompo. Dino ni fanay fakeli nierila Aidin tumpao Aidin tumpao Familanao zay, Familanao zay iaraka hira ihany tsika hoe ahidiny ny fanahinao.
Ino ny fanahinao Tompo aidino ny fanahinao fakely Aidin Tompo Aidin familanao izay andeha hoe raintsika mahafarany aidino ny fanahinao Tompo Aidino ny fanahinao Tompo aidino ny fanahinao Aidino ny fanahy fakely ny erina Aidin Tompo Aidin Tompo familanao zay familanao zay aidino Tompo Aidin Tompo Aidin Tompo familanao zay familanao zay vitany Davida niatrika ny Goliata satria lidina tao aminy fanahany Jehova ary tsy nanatahotra mihitsy Elisa na indray mandeha monja aza rehefa nididin'ny fahavalo satria tsy ny herin'ny tena ny tao anatiny fa le herin'ny fanamasiny ary izay herin'ny fanamasiny izay mihitsy ny angatahantsika androany mety mahatsapa ianao hoe didinina fahavalo tokoa ny fiainanao miezaka mikovoka fa ohatrany tsy mety tafavoaka mihitsy ny ety tsy manenjika ny ety tsy manala baraka ny ety tsy mamotika azavarina mijery an'ireny fa ny zavatra tena ho ataontsika androany dia izay fomba ilatsahany fanamasinao anatinao raha sitraka ao ny tokantrano any anao miatrika zavatra io ho asandratra ao ny tananao anankiroa dia anomboka angataka isika ny herin'ny fanamasina hidina ao anatinao lazao hoe milanao afanamasina kely ny hery atao anatiko zany mahatonga anadidin'ny fahavalo indraindray dia miaraka dia ketraka ihany koa reraka ihany koa nefa ny tokony ho tsapanay fa matoa izay didin'ny fahavalo dia antoka io fa manan'Andriamanitra vely izay raha hiatrika ny adinay izay dia efa voasorotra ao anatin'ny teny fikasana fa mpandresy izahay lazao hoe fanamasina midina atao anatiko ianao rehefa mora reraka ianao rehefa miatrika zavatra reny ianao rehefa mora kivy mora mitomany rehefa mandalo ady dia ny ranomasinao no mandeha aloha androany mangatany herin'ny fanamasina hidinao anatinao ao lazao hoe feno ianao afanamasina mila ny hery avy any aminao afanamasina atanjao afanamasina tsy mila kristianina malemilemy zany amin'ny sehatry ny fampona an'Andriamanitra fa rehefa malemilemy isika rehefa mora miraviravin-tanana isika rehefa mora kivy isika ary rehefa mijery amin'ny fijery ara-nofo mandrakariva isika dia tenganany devoly eo mivozonao foana ianao ampahoriny satana eo foana ianao fa manomboka androany tao tsika hivavaka hoe sokafo ny masom-panahiko fanamasina sokafo ny masom-panahiko fanamasina asandrato ny tananao dia lazao aoka hisokatra ny masom-panahiko fanamasina androany aoka hisokatra ny masom-panahiko androany ka manoloana ny zavatra rehetrarehetra izay lalovako dia tsy ny fahavaloko ny hitako fa ny fombanao ny tananao miaro ny anjelinao mitoby manodidina izay miandry lazao hoe fanamasinao mangetahetanao ho anao izay mandalo zava-tsarotra ho anao izay tsy hitanao tsony lalakombana very hevitra indraindray ndao tsika hivavaka angatao ny herin'ny fanamasina hidinao anatinao ao angatao ny herin'ny fanamasina hiasa ao anatsika angatao ny herin'ny fanamasina njaka ao anatsika horava reo zavatra rehetrarehetra tsy nivoleny tanan'Andriamanitra fanamasinao midina atao anatinay fanamasinao manjaka atao anatinay lazao hoe fanamasinao mehery rehefa lehibe ny hery ao anatsika dia mandositra ho azy ny herin'ny fahavalo fa mahatonga atsika miondroka ao ambanin'ny herin'ny fahavalo dia satria ny herinao mbola ambany no ny herin'ny fahavalonao dia any ny fahavalo ka afaka midomine sy mamotika ny fiainatsika fa ny vahaolana androany akaro ny hery ao anaty akaro ny hery ao anaty akaro ny hery ao anaty andaontsika hivavaka ety amin'ny famaranana ny fotoana lazao hoe fanamasinao aka hitombo ny hery atao anatiko ny herin'ny Davida ane tsy hoe nampidinina ao ambanin'ny herin'ny Goliata na hoe ny herin'ny Goliata no nampidinina fa ny herin'ny Davida no nakarina ao ambonin'ny herin'ny Goliata any ka afaka nandresan'ny Goliata izy amin'ny anaran'i Jesosy misy karazana fahavalo maro ho resenay reo karazana zana-tsipika satana lefa mamotika ny fiainanay fanamasinao manjaka ato anatinay miasa ato anatinay aoka ho lefina zay zavatra rehetrarehetra tsy nivoleny tananao aoka ho potika zay zavatra tsy nivoleny tananao
tena mila anao tontolo mpiainako raha mandresy aho tenoy anao. Tena mila anao tontolo mpiainako tsy maefa ninoninona raha tsy eo ianao, tsy maefa ninoninona raha tsy eo ianao, fa ny herinao eriany no mba mampatanjakay raha mandresy aho tenoy. Lazao ihany hoe tena mila anao ny tontolo mpiainako, tena mila anao tontolo mpiainako tsy maefa ninoninona raha tsy eo ianao, fa ny herinao eriany no mba mampatanjakay raha mandresy aho tenoy. Raha mandresy aho tenoy ianao, raha mandresy aho tenoy ianao. Eny ary nambara teto ny afatra ndray tamin'ity androany ty misy matoky aho fa anana etaeta sy anao dingana ianao manomboka an'izao mba tonga nysenanao ifamaritra tanteraka ao amin'Andriamanitra, ary tsy nysenanao fotsiny araka le nambara teo fa na ny asanao ny fakatiavan'ny mpivady mila mifamaritra amin'Andriamanitra io, ny fidiram-bolanao, ny fiainanao rehetrarehetra mety zay ataonao dia mifamaritra satria fa mifamaritra amin'Andriamanitra io tsy nanany satana fahefana kitina, fa zay mikitika anazy mikitika ny anak'Andriamanitra n'Andriamanitra ka dia mahireza tsara. Ivavaka atsika saotra ny tombo amin'izao fotoana zao ninona ady lalovanao amin'izao fotoana zao dia zao ariky ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teto hoe manana etaeta aloha mifamatora amin'Andriamanitra amin'ny fiainanao dia anaraka anao reny zavatra rehetrarehetra mitatsetra amin'ny fiainanao ny tompo. Saotra ny tombotsika makasitaka anao tombo satria lehibe ny fitiavana sy ny famindraponao na fanantondra n'izany afatra izany indray tamin'ity androany ty. Za misy sy matoky atompo fa na inona karazana ady lalovany reto olona reto dia hitondra fandresena ho azy ny fandraisana zany teny zany, sokatra ny lalana ny mararitra ho sitrana ny tratra ny asan'ny devoly dia hisokatra miala zany rehetra sy ambininy tsy manan-kery ao, ny fanany blocage rehetrarehetra dia hisokatra zany satria mifamatitra aminao ny fiainan'i Jesosy. Ko apetraka ampelantanao fiain'izany rehetrarehetra zany ho voninahitra ianaranao mba tsy nandalo fotsiny ny teny fa ilatsapaka ho anatin'ny tsiraray aby zany teny zany dia mo tany lonaky ny fankatoavana ny teninao ny fony tsiraray aby. Ray sarany tsodrano amin'ny mampanomponao anazy Jesosy dia mitsodrano amin'reto vahoaka ireto aho naiza torana misy azy sy andraisany ary enony an'izao afatra zao. Ianao dia hitatsetra tanteraka ao amin'ny senanao ka hisy ositra manokana mihitsy ampifamaritra tanteraka amin'ny senan'ireo ao aminao. Tompo malalo, ianao dia tsy Andriamanitra tsy miangatra anao na mizatavan'olona fa manavaky ny anao ianao. Tonga amin'ny fotoana ankehitriny hidiranao antsetra ny senany tsiraray aby ho an'ireo zay mbola ampahorin'ny aretina amin'ity androany ity tonoina amin'ny arany Jesosy ny fanasitranana, reo ampahorin'ny devoly amin'ny anarany Jesosy miala atao zany herim-maizina rehetrrehetra zany. Na inona karazana ady lalovan'ireo dia misokatra ny varavaran'ny fahasoavana andraisany zava-tsy ny lanitra eo amin'ny fiainan'ireo. Tompo, terizy ireo amin'ny anaranao zay nomeny ray ianao. Makasitaka anao zay Jesosy ny amin'ny zavatra zay natao teto, ianao le Andriamanitra manome mihoatra lavitra zay verin'olona fa mety amin'ny fiainany zany ny Andriamanitra tsofako rano amin'reto ka dia ahitany masony masom-panany zavatra mbola tsy aritany hatramin'izay ho voninahitra ny anaranao amin'ny anara maherin'i Jesosy tsika rehetrarehetra iaranao hoe
Indray